Mampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ry havako. Vavaka isika. Misaotra anao hatrany izay Tompo raha ny eny an-danitra ao noho ny fanehoanao fitiavana feno anay tsirairay avy. Ary izany Tompo no maharesy lahatra anay. Fa hakany amin'iza moa izay amin'izao fiainana izao, afa-tsy eo aminao ry Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Tomponay. Koa ny fanahinao masina ny hitahadalina anay amin'ny androm-piainanay rehetra, hitoeranay ao ambalanao ry Jesosy Kristy. Amen. Ry havana, ny bokin'ny Apokalipsy dia ahitana fampaherezana ho an'ireo kristianina voahenjika noho ny finoanan'i Jesosy Kristy. Iray amin'izany ary ity tenin'i Jesosy izay manambara ny tenany, manao hoe izao no alfa sy omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, dia nitsotoha. Amen. Apokalipsy toko voalohany ny andininy 9. Eto ihany ry havana no ahitana an'ity tenin'i Jesosy milaza ny tenany hoe izy koa dia tsy toy ity. Tena miavaka izany satria milaza ny tenany ihany koa izany mitovy amin'ny Andriamanitra tsy toy izy, satria ilay tsy toy dia mitovy hevitra mihitsy amin'ilay hoe mahefa ny zavatra rehetra. Eto ihany ao no ahitana hoe tsy toy koa Jesosy izay fampiasa ilazana ny amin'Andriamanitra hatrany amin'ny testameta taloha. Midika izany fa sady olombelona Jesosy no tena Andriamanitra ihany koa. Olombelona izy, mahatsapa ny fijaliana ny mangiry-firy azon'ireto mpanaradia azy, izay noenjehana, novonoana, betsaka maty martority. Nefa tena Andriamanitra ihany koa izy satria hitantsika ato ny amin'ny hoe izy no alfa sy omega. Mialohan'ny hidirana amin'izay dia tsara raha omeko anareo aloha ry havana ireto andininy soratra masina ato amin'ny Apokalipsy, ahitana hoe Andriamanitra tsy toy koa ity Andriamanitra ivavahantsika ity. Ao amin'ny toko 1:10 andininy 17, izay ny voalohany. Faharoa toko 10 andininy 7, ary ny 7 sady farany toko 9 ny andininy 7. Ito izany dia ahitana fa Andriamanitra ny tsy toy, ka teo izay nilaza hoe sady olombelona Jesosy mahatsapa sy miaina an'izany fijaliantsika izany ary mangiry firiny amin'izany koa, no sady Andriamanitra koa izy tsy toy hitantsika eto izany. Inona no atao hoe mampahery ao anatin'izany? Ry havako, ambarany eto izany fa izy no alfa sy omega, izay no hevitra hita eto. Ilay alfa dia voalohany amin'ny alfabeta grika ary ny omega kosa dia ny fiafarany izany alfabeta grika izany. Milaza izany fa ilay mahatsotoha an'i Jesosy eto dia izy koa no fiandohana ary izy no fiafarana. Araka io ilay alfabeta grika hitantsika izany. Izany hoe mitovy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Exodosy toko 3 andininy 17, ilay Andriamanitra nanambara ny tenany tamin'i Mosesy hanafaka ny vahoakany hoe izy no ilay mandrakizay, izy ilay efa nisy ary misy ankehitriny ary mbola hisy. Noho izany dia Jesosy koa izany dia tena Andriamanitra mihitsy koa, ao aminy ny mandrakizay ry havako. Noho izany dia tsy tokony hatahotra ny fanenjehana ny mpino. Ny mampatahotra dia ny hoe maty kanefa tsy ao amin'ny Tompo, maty kanefa very. Ny Apokalipsy toko 7 andininy 17 any ny milaza fa sambatra ny maty dia ny maty ao amin'ny Tompo. Izany dia midika fa tsara fiafarana miaraka amin'i Jesosy Kristy ny maty ao amin'ny Tompo, ary izany no mampahery, izany no mahafaly. Na dia eo aza ny fangirifirina sy ny enjiky ny fanenjehana samihafa rehetra. Ry havako, ilay Jesosy tsy toy manambara ny tenany ary no hitantsika eto, ka izay miseho sy mandalo ny amin'izao fiainana izao toy ny fanenjehana hitantsika eto amin'ny Apokalipsy eto dia tsy tokony hampatahotra izany. Fa ilay Jesosy tsy toy, tompony mandrakizay, tompony fiainana mandrakizay, izy no iafaran'ny mpino rehetra mijory ho mahatoky azy amin'izao fiainana izao, ary tsy mivadika aminy ka dia mahereza ry havako ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen.
vavaka isika. Ampahirezo Tompo ireo izay tratran'ny faninjehana, tratran'ny fangirifiriana sy ny fijaliana samihafa. Ny fanahinao masina ny ampahiry azy ireny fa Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tsy tokoa no tompon'ny fiainana, dia inganie mba handresy ao aminao Tompo. Irina sy angatahana mandrakariva ao amin'i Jesosy Kristy izany. Amen. Ho aminareo ry havako, fiadanan'i Jesosy. Amen.